Mbola ho ampitombony aminareo hatrany any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra, Tompo mpamonjy atsika. Amen. Titosy toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra riavana no angalantsika ny fampianarana amin'ity andro anio ity. Titosy dia anisan'ny epistily pastoraly araka izay efa ahafantarantsika azy, izany hoe nisoratana ho ana olona hitondra fiangonana. Iza moa ny mpanoratra ary iza no anoratana. Ny mpanoratra dia i Paoly ary ny anoratana dia Titosy. Ao anatin'ity toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra ity dia mampiseho ny maha-izy azy Paoly sy ny antso izay efa niantson'ny Tompo azy. Araka izany dia ambarany hoe iza marina moa i Paoly, dia ny andininy voalohany mamaly an'izay hoe apôstoly izy sady mpanompon'Andriamanitra. Dia amin'ny andininy faharoa indray izy izay manome hoe inona ny antsoina azy, hampandroso ny fiangonana sy hampandroso ny fahalalan'ny olona hoy ny teniny. Fa ny fantorantsika androany ary ny fantohantsika dia zao hoe fahina marina ary zany. Ny antony aniran'Andriamanitra ny Paoly izay ambarany amin'ny Titosy zanany eto dia eo amin'ny andininy fahatelo no andenga ho fijerentsika. Andininy fahatelo amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe fa tamin'ny andro voatendry dia naseho ny teniny tamin'ny Toriteny izay natolotra ao adidiko araka ny didin'Andriamanitra mpamonjy atsika. Izany hoe nomen'Andriamanitra teny zany i Paoly ho toriana sy adidiny. Fa inona nahatonga io Andriamanitra io anome izany teny izany ho adidin'ny Paoly? Inona no mahatonga izany teny izany tsy maintsy nitoriana ary amin'ny fotoana manahoana izany? Dia izay ny aseho antsika ankehitriny. Ny fotoana ny teny izay toriana amin'ny andro voatendry dia ty andro androany ity, izay andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra, izay anambaran'Andriamanitra amintsika ny sitrapony. Baikon'i Jesoa Kristy izany, izay baikon'Andriamanitra mpamonjy antsika izany araka ny tenenin'ny Paoly eto. Dia araka izany raha baiko ny toriteny dia fantatritsika hoe inona no atao ao anatin'ny baiko. Rehefa misy ny baiko ny olona dia inona no atao? Izay aniran'ilay mpibaiko azy no tanterahany. Izany hoe raha misy olona iray zao no menabaiko hoe andany ianao mandeha metsena ary dia tsy hoe manira-teny iny olona iny fa izay aniran'ilay mpibaiko azy no ataony. Dia izay indrindra ihany koa no manamafy an'ilay fizina ambaran'ny Paoly hoe iza marina moa i Paoly. Dia ilay teneny ery amin'ny andininy voalohany eo amin'ny voalohany hoe mpanompon'i Kristy Jesoa tolos, izany hoe andevon'i Kristy Jesoa. Tamin'ny fotoana vanim-potoana izay nanoratana ny teny riavana dia izao hoe izany hoe mpanompona andevo izany dia nieritreretina ny saina tahaka ny fitaovana na objet. Ka raha andevo ary Paoly mitondra ny tenin'Andriamanitra io, raha fitaovana izy afaka manova ve izy? Tsy afaka izy, fa mety manahirana ihany raha ohatra hoe nisoratana tanaty taratasy ny teny dia rehefa tonga ao anatin'ilay taratasy dia miova avokoa ny zavatra soratana satria novan'ilay taratasy ilay izy. Dia tahaka izany zany Paoly fitaovana hitondrana ilay hafatr'Andriamanitra ary iraka apôstoly izy, izay midika hoe iraka nirahana izy fa tsy nanira-tena dia izay baiko ny naniraka azy no nataony. Fa inona marina ary ilay tena votoatin'ilay hafatra? Inona no mahatonga azy no irahana? Inona zany no mahatonga azy hitory ny tenin'Andriamanitra marina tokoa? Inona no antony andraisantsika ny toriteny koa ankehitriny izay mampandiny tenantsika hoe raha tonga maro amin'izao tranon'Andriamanitra izao isika, inona no antony andraisantsika ny toriteny? Inona ny antony ifatohantsika ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany? Eo amin'ny andininy voalohany ihany ny valiteniny voalohany dia izao hoe hampandroso ny finoan'ny olom-boafidin'Andriamanitra sy izay fahalalana tsara no marina amin'ny marina izay manaraka ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Zavatra voalohany jerentsika dia izao hoe hampandroso ny finoan'ny olona masina, izay olom-boafidin'Andriamanitra izay efa nomeny ny teniny izany. Ny finoana dia avy amin'ny toriteny araka izay lazain'ny Paoly ihany. Ka raha toriana izany ny tenin'Andriamanitra dia tokony hitondra finoana ho an'ny olona izany. Ary raha mahafantatra marina ny maha-izy azy an'ny Paoly isika, ilay fiziny, ilay tena identité hoe nirahana izy, apôstoly izy, tao anatin'ny androm-piainany rehetra, tao anatin'izay nandehanany rehetra dia inona nataon'ny Paoly? Nitory ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy hoe namafimafy ny teniteny fotsiny izy hoe minoa mandehana ireo dia raisy ny tenin'Andriamanitra, fa nisy tanjona tao. Dia ny hampandroso ny finoan'ny olona. Ary izany indrindra ny tena tanjon'ny tenin'Andriamanitra ny ahatonga antsika ino? Handray izany tenin'Andriamanitra izany, hampitonga ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fotsika.
izay vahoaka an'Andriamanitra hitoriana ny tenin'Andriamanitra ahatonga ny finoan'ny olom-boafidin'Andriamanitra. Izany hoe tsy ny olona rehetra ihany koa anefa no hanana finoana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izay toriana, fa izay olom-boafidin'Andriamanitra ihany. Iza ireo olom-boafidin'Andriamanitra ireo? Dia izao sy anao izany. Ny fiangonana izay andefasana ny tenin'Andriamanitra sy hanambarana ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny zava-misy dia izao, mandray ny tenin'Andriamanitra avokoa ve ny olona rehetra? Tsy mandray ny olona indraindray. Saingy izao hoe toriana ny teny mba hahatonga finoana, ho tonga lalipaka ao anatin'ny fon'ny olona tokoa. Izany tenin'Andriamanitra izany. Izany ilay tenin'Andriamanitra tonga ao anaty izany dia mahatonga zavatra fiovana ao anatin'ny fo, satria ilay finoana dia tsy zavatra ivelambelany fotsiny ihany, tsy mitranga ivelana hoe indra ihany fa tonga niny tokoa, fa ilay finoana dia ilay toe-po ao anaty ilay nandray sy nanaiky hiasany ny tenin'Andriamanitra. Dia nahoana isika no mino an'Andriamanitra? Sy Andriamanitra marina izy, Andriamanitra tsy mahay mandainga izy fa izay zavatra nyteneniny dia nefainy. Ary manamafy izany koa ny Paoly eto hoe mba hahatanteraka ny toe-po araka an'Andriamanitra hozy izy amin'ny fanantenana ny fiainana mandrakizay izay nampanantenain'Andriamanitra tsy mahay mandainga hatry ny fony fahagola. Izany hoe raha tsy mahay mandainga hatry ny fony fahagola Andriamanitra dia marina mandrakariva izany izay lazainy, azo inoana izay lazainy, fa hatramin'izay ka ho mandrakizay dia marina ny fampanantenany. Fa izany finoana izany indrindra ihany koa no antoka hananantsika ilay fiainana mandrakizay, ahazontsika ny famonjena izay amafisiny eto amin'ity andininy fahatelo ity ihany hoe ilay fiainana mandrakizay hampanantenan'Andriamanitra. Izany hoe raha hampandroso ny tenin'Andriamanitra, hampandroso ny finoan'ny olona no tanjon'ny tenin'Andriamanitra, dia izao hoe rehefa mandroso ny olona dia handray ilay fiainana mandrakizay izay hampanantenan'ny tenin'Andriamanitra tsy mandainga izy. Anatin'izany mampanantena ny tenin'Andriamanitra fa hanome fiainana mandrakizay. Mampiseho fa ilay fiainana mandrakizay dia efa mialo lavitra ilay finoana. Raha hoe nandeha zany mandroso ny finoan'ny olona dia tsy hoe rehefa me mandroso ny finoan'ny olona dia rehefa misy fiainana mandrakizay eo. Tsy tahaka izany ry havana. Fa izao efa nampanantenaina hatry ny fony fahagola ilay fiainana mandrakizay. Fa rehefa mandroso ny finoan'ny olona dia raisiny izany finoana omen'Andriamanitra izany. Izany havana dia mampiseho ilay fahaizan'Andriamanitra ihany koa, ilay tena toetra an'Andriamanitra, ilay Andriamanitra taonantsika hanampinoana satria izao Andriamanitra te hamonjy ny olona izy. Andriamanitra mampanantena fiainana mandrakizay ho an'ny olona izy. Ary Andriamanitra efa nifidy ihany koa izy, satria eto teneniny hoe ho an'izay olom-boafidin'Andriamanitra. Ambarana izany hoe ho an'ilay olom-boafidin'Andriamanitra ilay fiainana mandrakizay izay hampanantenaina antsika. Miefa amintsika izany tenin'Andriamanitra izany, ary asehony ihany koa hoe mpamonjy antsika ilay Andriamanitra. Izany indrindra ihany koa no ambarany nomery izay efa nivakiana tamintsika teo ihany. Io Balamy io dia mpisikidina mpahafantatra izany izy io. Dia ao anatin'izany rehefa niady tamin'izy ireo izany ireto ry Balaky sy ny vahoaka izay niaraka taminy dia nahatsapy izy ireo fa ireo Israely ireo dia olona ny fidian'Andriamanitra ary sarotra ho an'izy ireo ny handresy azy raha tsy misy olona manozina satria mahery loatra ilay tenin'Andriamanitra izay momba ny zanak'Israely. Dia nikaramainy Balama hoe andana ny tany io Jehovah, ataovy manozina andreo zanak'Israely ireo Jehovah. Dia tady hevitra teny Balama, tsy nentiny teny mihitsy Andriamanitra fa nandeha dia nanao sorona alony, natao ny fisoronana hoe ay dia hiteny Andriamanitra. Any amin'ny andininy fahatelo amby roapolo rehetra no misy an'izany tantara izany. Fa tsy niteny Andriamanitra ary niterena mihitsy ary Andriamanitra hoe te haheno anao izay fa mitenena, fa ilay zavatra nitenenin'Andriamanitra na mpitenenan'Andriamanitra dia zavatra efa hoe ataovy manozina Andriamanitra. Izay miverina amin'ilay tenentsika teo hoe ilay teny ampitondraina dia tsy izay teninao akory no lazaina fa izay ampitondrain'Andriamanitra ho an'ilay mpaminany izany. Ka na dia efa noterena ihany ary Andriamanitra hanozina ny zanak'Israely rehefa tonga teo anatrihan'ny Balaka i Balama inona ny zavatra niseho? Tsodrano ny tenenina. Andriamanitra hozy izy tsy mahay mandainga. Mihaino ahy ianao ry Balaka. Andriamanitra dia tsy mba olona ka handainga, na zanak'olombelona izy ka hanenina moa tsy efa nilaza va izy
ka tsy nataony zany na efa nteny izy ka tsy nefainy izany hoe izay tenenin'Andriamanitra tokoa dia teneniny satria Andriamanitra tsy mahay mandainga izy ka na dia te hieno ary Balama hoe satria izy ahazo valosoa amin'ny Balaka rehefa manozona ireto zanak'Israely reto dia tsy maintsy izay nampanantenain'Andriamanitra azy ihany no nilazainy ary ao anatin'izay dia tsodrano ho an'ny zanak'Israely famonjena ho an'ny zanak'Israely nameny satria efa nifidian'Andriamanitra ireto zanak'Israely reto handray ny teniny sy hovonjena dia mampiseho antsika fiangonana ankehitriny izany isika ilay efa nifidian'Andriamanitra isika ilay efa nomen'Andriamanitra ny teniny fa ny fanontaniana dia izao manao ahoana tokoa ny finoan'ny olona miteraka finoana ho an'ny olona ve ny tenin'Andriamanitra firifiry izay ny tenin'Andriamanitra izay nyrenesina teto amin'izao tempolin'Andriamanitra izao firifiry ny tenin'Andriamanitra henontsika fa nahatonga finoana ao antsika ve izany nanova fiainantsika ve izany nanova fiovampo natondra fiovampo lalina ao antsika marina ve izany tenin'Andriamanitra izany izao ry havana fotoana izao mahatonga antsika indray ino raha toriana ny tenin'Andriamanitra dia tena ino anie antsika fa tsy tanatria kristianina mpisarakaratra ka rehefa toriana ny tenin'Andriamanitra dia hoe ianona tokoa izay tenenin'ny paster izay tsara ho anazy izay any izany na hoe rehefa toriana ny tenin'Andriamanitra dia hoe fa inona ary hitan'ny paster raha ve izaho ilay nandeha tarianana tarika za foana no tenenin'ny paster ao anatin'ny toriteny ao anatin'izany ry havana mandini-teny sika raha isika marina ve ilay tenin'Andriamanitra nahatonga fiovampiainana ao antsika ve ilay tenin'Andriamanitra ary indrindra raha nandray ny tenin'Andriamanitra isika dia manana antoka ve isika fa manana fiainana mandrakizay fa raha tsy manana fiainana mandrakizay isika eo anatrehan'izay tenin'Andriamanitra toriana dia zava-pona ny andehanantsika ty am-piangonana fa tsy hoe mandeha ty am-piangonana tsika mba ho tahian'Andriamanitra ny fiainantsika tsy hoe maka ty am-piangonana tsika mba ahazo vola bebe kokoa mety ihany izany fa zavatra efa any arindrina any izany na hoe aksesoara fa ny voalohany indrindra tonga eto isika hanampinoana handraisantsika ilay fiainana mandrakizay androany mbola tonga eto ny tompo izara ilay fiainana mandrakizay ao anatin'ny teniny amin'ny alalan'izao toriteny izao hampandroso ny finoana satria efa olom-boafidin'Andriamanitra izao sy anao iraiso izany tenin'Andriamanitra izany ka inoy fa hitondra fiainana mandrakizay ao antsika ka ho tanteraka tokoa ny tanjo ny tenin'Andriamanitra izay toriana ho amintsika fa ny zavatra faharoa eto raha miteny i Paoly hoe izaho dia irak'Andriamanitra izaho dia Apostolin'i Jesoa Kristy inona ny zavatra anirahana anazy voalohany sika ny teny hoe hampandroso ny finoan'ny olona fa ny faharoa koa dia izao hampandroso ny fahalalana tsara ny toe-panahy araka n'Andriamanitra ny fahalalana tsara ny marina sy ny toe-panahy araka n'Andriamanitra fahalalana tsara ny marina ny voambolana ampiasain'ny teny grika eto amin'ity hoe fahalalana hampandroso ny fahalalana tsara ity dia hoe gnosis io teny io dia mitovy hevitra amin'ny mitovy fototeny mitovy dika amin'ilay ampiasana hoe ginosko na hoe mahalala io voambolana io dia ampiasaina mandrakariva eo amin'ny fifandraisan'ny mpivady rehefa ny teny izany i Maria hoe ahoana no hahatongavan'izany amiko fa tsy mahalala lahy aho dia mitovy amin'ity hoe lay mahalala lay fahalalana etoneto ka raha ohatra koa ny tenin'Andriamanitra hoe ary Adama dia nahalala ny Eva vadiny dia izay ilay fahalalana resahana eto tsy hoe nitombo fahaizana be akory tena nafantatra marina izay tenin'Andriamanitra ny tenenina eto fa izao mahalala manana firaisana sy fitiavana misy fitiavana ao anatin'izany satria raha misy hoe fifandraisan'ny mpivady izany dia ny voalohany amin'izany dia tsy maintsy misy fitiavana ary ny faharoa ihany koa dia izao hoe misy firaisanao misy fiombonam-po sy fiombonam-piainanao ka ilay mahalala ny tenin'Andriamanitra eto ry havana dia tsy hoe mahay par cœur mahay amin'ny antsipiriany baiboly manontolo concordance ny baiboly ny tenin'Andriamanitra raha tenenina hoe izao natoko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao ao amin'ny apokalipsy toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahadimy ainao tsenjery tsy izay ilay fahalalana ny marina fa ianao ilay miombi-piainana amin'Andriamanitra ianao ilay tian'Andriamanitra ka mahalala marina ny sitrapony dia inona ilay teneny hoe mba hahalala ny marina inona ilay marina ary marina na ambaran'ny teny grika hoe aletheia io marina io dia mitovy amin'ilay voambolana nampiasain'i Jesoa any amin'ny Jaona toko fa 4:12 raha ny teny izy hoe izao no lalana sy fahamarinana
izany hoe i Jesosy zany ilay marina eto ary mbola mitovy dika ihany koa amin'ilay teny nampanantenana any amin'ny zaona toko 7:10 andiny 7:10 izay atsika tsenjery satria teneny isan'andro manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana ilay marina zany eto dia Jesoa Kristy ny tenin'Andriamanitra ary marina ne zany Jesoa Kristy any ilay tenin'Andriamanitra ilay teny tonga nofo kanonina tamintsika ilay teny izay hambara sy toriana amintsika isan'andro dia raha toriana zany ny tenin'Andriamanitra dia tsy hoe ny toriana ny tenin'Andriamanitra ary ny kristiana rehetra eto akady kely dia olona mahay amin'ny antsipirian'ny tenin'Andriamanitra rehetra fa vao mivoaka ny fiangonana eo any ianareo dia antanio azy hoe inona ny voasoratra ao amin'ny Mateo toko 4:32 nefa tsisy an'izany akory ary fa Mateo dia mifarany eo amin'ny 5:20 fa olona mahafantatra marina ny tenin'Andriamanitra olona ny aina ny tenin'Andriamanitra olona ny ombi-piainana amin'ny Jesoa Kristy ka rehefa miombona amin'Andriamanitra izy dia mifandray amin'izay ny toy n'ilay teny eto amin'ny andininy voalohany eto ihany manao hoe ny fahalalana tsara ny marina izay manaraka ny toe-po araka an'Andriamanitra manaraka toe-po araka an'Andriamanitra isika rehefa toriana ny teny ka miombi-piainana amin'Andriamanitra isika dia nanana toe-po nandray toe-po araka an'Andriamanitra ahoana ilay toe-po araka an'Andriamanitra antsika amin'ny teny frantsay hoe piété eusebia hoy ny teny grika izany hoe zavatra tsara zany manova ny fiainantsika zany fa tsy hoe akory hoe toriana ny tenin'Andriamanitra dia mahay fotsiny sika fa tena manova ny fiainantsika tokoa zany ananantsika toe-po araka an'Andriamanitra satria zao ilay Andriamanitra miaina ao anatintsika ilay ananantsika firaisana dia Andriamanitra tsy mamelantsika hanao ny zavatra tsy marina eo anatrehany fa tsy maintsy manao ny marina isika satria miaina ny tenin'Andriamanitra ilay sitrapon'Andriamanitra ilay marina hampafantarina antsika ilay tiantsika sy iraisantsika dia mitarika antsika handeha araka ny sitrapon'Andriamanitra handeha anana toe-panahy araka an'Andriamanitra marina tokoa sarotra ny miaina izany ry havana ary tsy moramora ny hoe iny dia tena anjely kely tena kristianina mihitsy ny tena hoe olona Andriamanitra mandehandeha satria hita ao amin'ilay fiainana avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay ampahafantarina azy fa ny fanahy masina no antoka ahafahantsika miaina izany ilay fanahy masina mampianatra antsika fa izao ny lalana tokony hizorantsika izao ny tokony ho fitondra tena antsika amin'ny maha-kristianina antsika izany no ampanantenana raha miteny Jesoa Kristy ao amin'izao na toko 4:10 ka miteny hoe mangatà dia omeny anareo dodony dia hovoana mangatà dia omeny anareo dia ho tanteraka ny fifalianareo ary zao hoe vetivety foana dia tsy ahita tsony ianareo fa vetivety foana indray dia ahita ianareo izao anie ny zavatra ambarany tenin'Andriamanitra eto hoe fantatry Jesoa Kristy fa te hantany azy reto mpianatra reto ambarany izany eo amin'ny 9:40 ary sy nahalala ozy izy fa ta hantany azy ireo ary ny mpianatra dia niteny mihitsy hoe tsy fantatsika izany zavatra ambarany izany fa rehefa tonga ety amin'ny andininy 2:20 dia miteny ny tenin'Andriamanitra hoe eo amin'ny 2:20 ary ianareo dia manana alahelo ankehitriny fa ahita indray ianareo dia ho faly ianareo ary tsy misy olona manaisitra ny fifalianareo amin'izany andro izany dia tsy antany ahy na inona intsony ianareo nahoana ny tsy mantany satria efa mahafantatra satria efa mahalala no ilay fanahy masina izay ampanantenany ary amin'ny andiny ambony ery satria izay ny ampanantenany Jesoa Kristy hoe andeha ane ahy handao anareo aho fa ho avy ilay fanahy masina ary ilay fanahy masina iny no nomenantsika mino rehetra hananantsika fiombonana marina amin'Andriamanitra hananantsika firaisana marina amin'Andriamanitra mampandiny tenantsika araka izany ny tenin'Andriamanitra nomenantsika ny fanahy masina Andriamanitra mampiseho ny tenany ho Andriamanitra tena hanana firaisana sy fiombonana amintsika ka raha izy ilay Andriamanitra masina ary no manaiky onona ao anatintsika sy ianao fa inona moa zasy ianao no nenan'Andriamanitra tsika angano bokosindrindra sa tsika ny tsara tarendrindra mety tsara tsika satria no ariana araka ny endrik'Andriamanitra fa izao hoe fitiavany atsika izany ka nomena antsika ny fanahiny ary manaiky hiara-monina amintsika izy dia fitiavan'Andriamanitra anao zany fitiavan'Andriamanitra asy anao zany ankehitriny iainantsika araka ny tenin'Andriamanitra andehanantsika manaraka ny sitrapon'Andriamanitra dia raha toriana araka izany ny tenin'Andriamanitra dia manova ny toe-panahyntsika ananantsika toe-po mifanaraka amin'Andriamanitra ka izay tenin'Andriamanitra ny toriana tamintsika rehetra hatr'izay ka hatramin'izao izay mbola ho torianantsika dia tonga antsika toe-panahy ananantsika toe-panahy araka an'Andriamanitra
mampanontany-tena ankehitriny. Ny eto Madagasikara dia fiangonana lazaina fa firenena lazaina fa kristianina ary anisan'ny besaka fiangonana indrindra eto amin'izao tontolo izao. Fa izao anefa ny mampalahelo sy havana ary mampandiny-tena antsika kristianina. I Madagasikara dia anisan'ny firenena be kolokolo indrindra eto amin'izao tontolo izao. Eto Madagasikara ilay firenena zalazana fa be mpivavaka indrindra no firenena anisan'ny mbola be fanompo-tsampy indrindra ihany koa. Ary ao anatin'izany ilay Madagasikara izay kristianina dia firenena anisan'ny mahantra indrindra manerana izao tontolo izao. Dia sanatria ve isika izay mandray ny tenin'Andriamanitra izao zany dia sanatria ve isika izay efa nitorian'Andriamanitra nitoriana ny tenin'Andriamanitra mba hanana ilay toe-po araka an'Andriamanitra no rehefa tonga ny alatsinainy dia manao ny kolokolo any amin'ny birao misy atsika. Sanatria ve isika izao ilay mbola rehefa vita ny tenin'Andriamanitra alatsinainy atsia dia alahady atỳ am-piangonana fa ny alatsinainy dia tonga ny amin'ny toerana hafa indray mitady Andriamanitra hafa na mitady sampy. Isika ilay mampahantra ny firenena fa tsy manao tsara ny asantsika, tsy manana ilay toe-panahy araka an'Andriamanitra izay ambarany tenin'Andriamanitra eto. Mba tsotsika atao kady kely ane izany. Sy ianao izay mandray ny tenin'Andriamanitra izay ambaran-kehitriny ane izany ary mila iovana ny toetra ratsy. Hananantsika fivoarana ao amin'Andriamanitra raha ambara ny tenin'Andriamanitra fa tsy maintsy manaiky isika ry havana. Izany ny tanjon'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa toriana ny tenin'Andriamanitra ilay marina dia hananantsika firaisana amin'Andriamanitra ka handraisantsika ny finoana, hampandroso ny finoana antsika. Ary rehefa ao anatintsika izany finoana izany dia isika indray no tonga mpitory ny tenin'Andriamanitra. Satria izao eto ny tenin'ny Paoly hoe izay baiko n'Andriamanitra izay efa nampitondraina anay ozy. Izy ny tenin'Andriamanitra izay natolotra ho adidiko araka ny baiko n'Andriamanitra mpamonjy antsika, araka ny didin'Andriamanitra mpamonjy antsika. Ny ampy faha 1/10 rehefa izany ilay didy folo. Satria ohatrany tsy ao anatin'ireo le folo le tany isaina izao ny didy folo manzana Andriamanitra amin'ny tiavany namanao tahaka ny tenanao rehefa ny fitininy izy any amin'ny lioka hoe tiavany Jehovah Andriamanitra ao, tiavany namanao. Fa ohatrany didy hafa indray ity hoe mitoriany filazantsary ity. Mitory ambarao ny tenin'Andriamanitra. Fa izany dia no ilay toe-panahy anatsika, ilay fitiavana ny hafa ihany koa ka hahatonga antsika ho hitory ny tenin'Andriamanitra amin'izy ireo. Handray ny hafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra ka tena hiainy izany. Fa tsy ilay tenin'Andriamanitra toriana etỳ ambony pilipitra, tsy ilay sika mandray baiboly ihany akory no mitory teny, fa ilay toe-panahintsika, ilay toe-piainantsika mifanaraka amin'Andriamanitra. Izany ry havana no antony nanirahan'Andriamanitra ny Paoly Apôstoly ka izay koa no napitany tamin'ny Timoty zanany, ilay zanany amin'ny finoana. Tena zanako tokoa izy satria nino izy tao anatin'izany. Dia izay koa ankehitriny no ampitana amintsika fiangonana ary Andriamanitra ny ampitombo ny fahasoavany amintsika mandrakariva ahaizantsika miaina izany tenin'Andriamanitra izany. Raha fehezina ry havana dia izao nirahan'ny Paoly Apôstoly. Tsy azo ny teny fa fiasany eo anatrehan'Andriamanitra izy andeha mpitondra ny teny ihany izy. Ka ho antsika ihany koa izay miteny tenin'Andriamanitra na milaza ny hafatra dia mampandiny tena antsika hoe inona marina no tena inona ny torintsika amin'ny olombelona. Inona no zaraintsika ilay tenin'Andriamanitra marina ve? Ary sika izay mandray ny hafatra mandiny teny sika hoe raha isika ho tenin'Andriamanitra marina ve izay ampitondraina ny mpanompony. Ka hatonga finoana ho antsika izany. Fa ny zavatra faharoa dia izao hoe ilay tenin'Andriamanitra nitoriana ve hahatonga fiovam-piainana ho antsika rehetra izao. Hananantsika fanantenana indray ary hananantsika ilay toe-panahy manaraka an'Andriamanitra. Dia isika rehetra izao ane hanana izany toe-panahy araka an'Andriamanitra izany. Ary isika izao ane hanana ilay finoana ao amin'i Jesoa Kristy ampanantenan'ny tenin'Andriamanitra. An'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika rehetra ny fahasoavany sy ny fiadanany. Amen.